tanteraka ny fiangonana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Joba toko fahatelo amby telopolo. Joba toko fahatelo amby telopolo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito, zay efa novakina tamintsika teo no angalantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra. I Joba dia ilay lehilahy nampirehareha Jehovahandriamanitra teo anatrehan'ny Satana. Nambaran'i Jehovahandriamanitra mihitsy fa olona marina sy mahitsy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifadiny ratsy i Joba. Dia vokatra izay nanao fanamby mihitsy Andriamanitra teo anatrehan'ny Satana fa na inona ny anaovana an'i Joba ary na inona ny manjoa azy, izy dia miazona mandrakariva an'izany fahatahorana an'Andriamanitra izany. Fantatsika fa maty ny ondry manosiny, maty ny zanany folo mianadahy, feno vairatsy hatrany am-paladia ka hatrany an-tampondoha izy. Ny vadiny raha teo dia efa nataona azy hiala amin'Andriamanitra. Dia vokatra izay dia tonga namangy azy ireo namany nampahery azy. Tamin'ny voalohany moa ny namany telo lahy ny tonga: Elifaza, Bildada, Zofara. Taty aoriana vao tonga Elihu. Ary ny fahatongavany Elihu no hitantsika eto amin'ity perikopantsika ity. Nananatra sady nanitsy an'i Joba izy ireo, satria ny fomba fisainana tamin'izany dia izao: matoa miatra amin'i Joba izao fahoriana mafy izao dia misy fahotana lehibe vitany teo anatrehan'Andriamanitra. Noho izany tsy maintsy miverina amin'Andriamanitra i Joba ary miaiky ny fahadisoana. Ireto namany telo lahy tonga voalohany reto nanao zay ho afana, samy niteny nananatra an'i Joba indray mandeha indroa intelo, fa saingy naverimberin'i Joba fa izy dia olona marina, izy dia olona mahitsy, ary izy dia tsy nanao meloka tamin'Andriamanitra. Tezitra Elihu eto satria tapitra ny tenin'izy telo mirahalahy, tsy nanan-kavaly tsony ireto namany Joba telo lahy ireto, tsy nanana izay ho ambara tamin'ny i Joba intsony. Dia andray fitenenana zany Elihu eto ananatra any Joba. Ny olona mananatra ny namany, inona ary ny toetra tokony ananana? Ny olona mananatra ny namany, voalohany dia izao hoe miteny amin'ny fahitsiana. Hitantsika izany eo amin'ny andininy fahatelo. Joba toko fahatelo amby telopolo, ny andininy fahatelo, iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ny tsimpo no isehoko amin'ny teniko, ary ny fahalalan'ny molotro no holazaina tsy asiana fitaka. Araka ny nambara tamintsika teo dia hoe tezitra i Elihu rehefa tsy nahitam-bara tsony ireto namany telo lahy izay nandahatra teo anatrehan'i Joba, nitaonan'i Joba hibebaka. Fa ny manahirana eto dia izao: tao anatin'ny fahatezerana no hitenenan'ny Elihu. Milaza izy eto fa hiteny amin'ny fahitsiana, milaza izy fa hananatra an'i Joba. Ny antony dia izao: i Elihu dia mbola nanana an'ilay fomba fisainana tranainy, ilay fomba fisainana izay mieritreritra fa matombotranga
ny zavatsarotra matombotranga ny fahoriana tahaka izao manjoany Joba izao dia misy zavatra ratsy nataony Joba teo anatrehan'Andriamanitra. I Joba nefa dia milaza ary manana ny fomba fisainana hoe tsy voatery noho ny amin'ny zavatra tsy vita teo anatrehan'Andriamanitra no miteraka fahoriana eo amin'ny fiainana, fa indraindray entin'Andriamanitra amintsika ny fahoriana hoy Joba ka mba hahafahantsika maneho fa amin'ny zavatra rehetra dia matoky an'Andriamanitra isika. Izany no antony isin'ny fahoriana tahak'izao. Raha mbara miteny hafa zany dia zao hoe Elio nandresy lahatra ny Joba. Ity ny fomba fisainana mahazatra antsika. Ity ny fomba fisainana ny ainana sy narahantsika teto. Dia le hoe rehefa misy loza sy zava-manahirana tahak'izao miatra amin'ny fiainana, miverena amin'Andriamanitra, mibebaha fa misy zavatra tsy mety nataonao teo anatrehany. Tsy nanaiky an'izany i Joba. Inona ary ny olana? Ny olana zany eto dia izao: ny ray miziriziry amin'ilay hoe ity ny fomba fisainana nahazatra. Ny ray miteny hoe tsy zany ny fomba fisainan'Andriamanitra. Indraindray koa mandalo fotoan-tsarotra isika noho ny amin'ny izay sitrapon'Andriamanitra tsy voatery takatry ny saitsika. Ry havana, indraindray tokoa mety ao anatintsika zany fomba fisainana zany. Mety manana ny fomba fisainantsika hoe rehefa misy olona donam-pahoriana hiara ny zavatra manahirana tratry ny olana sarobahana, dia hieritreritritsika hoe fa inona loatra ny loza nataon'ity olona ity no dia hiara n'izao loza maro samihafa izao eo anatrehan'Andriamanitra izy. To diso ve izy? Tsy mety ve ny nataony? Niady tamin'Andriamanitra ve izy? Nanohitra an'Andriamanitra ve ity olona ity? Ny fomba fisainan'ny soratra masina dia mametraka fa Andriamanitra manana ny fomba izay hitondrany ny fiainan'ny olona. Tsy voatery ho takatry ny sain'ny olona izay lalana hitondran'Andriamanitra ny fiainan'ny olona. Ary zany tokony eritreretana tsara rehefa mananatra sy manitsy ny namantsika isika ny amin'ny olana izay mahazo azy. Anaro izy, ampaherezo izy, fa saingy izao tsy voatery ho takatrao ny hevitr'Andriamanitra, tsy voatery ho fantatrao ny antony mahatonga anio loza sy zavatsarotra iainana eo amin'ny fiainana andavanandro. Ary zany tokony ampaherezantsika ny namantsika. Misy olana manjo ny namanao, misy olana mahazo anao, misy zavatsarotra trehanao eo amin'ny fiainanao, aza mieritreritra avy hatrany fa hoe inona loatra ny zavatra tsy mety nataoko teo anatrehanao Andriamanitra no dia hiaran'izao loza sarobahana izao zany. Ny marina dia izao: miafinao amin'Andriamanitra, miantony loza sy fahasahiranana maro samihafa izay misy eo amin'ny fiainan'ny olona. Na ilay olona azy mety tsy hahafantatra akory inona no antony nahatonga izany fahasahiranana izany teo amin'ny fiainana. Fa ny marina dia izao: ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra irery ihany no mba hafantatra ny antony zany fahasahiranana zany. Ary eo no ampianarana antsika, ampianarana ny soratra masina antsika. Nanahirana tamin'ny Elio mako dia izao: rehefa samy miteny ireto telo mirahalahy lehibe reto, izy moa mbola tanora izy, dia nieritreritra izy hoe fa nareo lehibe reto ohatrany tsisy naharesy lahatra ny Joba, ao anaovako azy. Zay zany nieritreritra tao amin'ny Elio, ary zay no nahatonga azy niteny ankatezerana. Ary zany no ampianaran'ny soratra masina antsika. Indraindray tokoa tsika rehefa tsy mifanaraka amin'ny fomba fisainana amin'ny zavatra izay nahazatra antsika, ny zavatra mitranga, dia indraindray tezitsika amin'ny endrika ivelana, to mananatra sy manitsy, to mampahery, fa ny ao anaty dia misy fahatezerana. Ary zany no ananaran'ny soratra masina antsika eo: tsy fantatra antsika
izay ao amin'Andriamanitra, tsy fatatsika izay miafina ao amin'Andriamanitra, fa miantona ny ratana ny bokin'ny Joba dia izao hanitsina ny olona izay mieritreritra fa hainy ary manana raikim-pohy ny amin'izay mety toetra an'Andriamanitra izany olona izany. Tsy zany anefa ny fampianaran'ny soratra masina. Andriamanitra tsy azontsika anaovana raikim-pohy. Andriamanitra tsy azo anaovantsika hoe rehefa ity mitranga dia izao io, rehefa izao no mitranga dia izao io. Tsy azo atao an'izany Andriamanitra. Fa Andriamanitra ihany no mahay ny fomba hitondrany ny fiainantsika. Ary rehefa niteny, rehefa nananatra, rehefa nampahery dia aleo manginy tahaka ny nataon'izy Stella. Izy Stella moa rehefa tsy naleo dikan'ny Joba dia nanginy izy. Dia Elio no niteny eto. Ny antony dia izao: ny olona misafidy miangina dia miasa sy nahavita mihoatra noho ny olona izay miteny tsy mitsahatra. Ka raha miteny mandrakariva ianao, nefa eo misy olona efa mba miteny ray mandeha dia nijanona izy, dia resin'ny olona miteny ray mandeha dia nanginy iny ianao. Ary zay ny fomba fisainan'ny soratra masina eto hoe amin'ny fotoana sasany dia nasaina nangina ireto namany Joba reto. Zay zany fahoakany anay ozy. Fa ity Joba ity dia manana n'ilay fanahin'Andriamanitra. Ary ity Joba ity dia tena nieritreritra mandrakariva fa marina ny nataony ary fatatsika raha teo fa izany no voasoratra. Izany Joba izany dia olona marina sy mahitsy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Andao ary ho jerentsika ny voalazan'ny bokin'ny Romanina. Romanina toko 9:10. Romanina toko 9:10. Romanina toko 9:10. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, nanahirana ny Elio tamin'ny Joba dia ny fahaverezan'ny fananan'ny Joba, ny fahafatesany zanany, ny vai izay mameno ny vatany. Zay ny nanahirana any Elio tamin'ny Joba. Fa ny an'ny Joba tsy mba tahaka izany. Joba dia nieritreritra hoe very ny fananana, maty ny biby fiompy, maty ny zanako, mitaona hiala amin'Andriamanitra ny vady. Dia hoy Joba hoe tsy maninona izany, fa izao na dia maty aza ity tenako fenota ity, tsy maninona izany, fa fiainana kosa ao amin'Andriamanitra. Ary zay no antony nahatonga ny Joba tsy niala tamin'Andriamanitra na inona ny zavatra nitranga aminy. Dia izao tsy lay fomba na le fomba fisainana nahazatra nanahirana any Joba, fa ilay hoe ahoana no ataoko miazona mandrakariva ny fahatokiana an'Andriamanitra, ny fahatahorana an'Andriamanitra ao anatin'ny zavatsarotra sy ny zava-manahirana izay ilaina. Ary zany koa ry havana tokony ho fianarana ao anatintsika. Indraindray tonga ny namantsika ao anatin'ny fotoan-tsarotra, ao anatin'ny olana, miteny amintsika hoe tsy mety io ianao matoky an'Andriamanitra io. Fa raha mivavaka ianareo, raha matoky an'Andriamanitra ianareo, fa maninona no hiaran'izao loza maro samihafa izao ny fiainanao? Mitaona anao hiala amin'Andriamanitra ny olona. Fa ny anjarantsika dia izao: matoky an'Andriamanitra, miazona mandrakariva ny fahatahorana an'Andriamanitra ao anatin'ny fotoan-tsarotra sy ny zava-manahirana. Ary zany mampaherezana antsika miatrika olana, miatrika ady, misy zava-manahirana, tsy maninona izany. Ataovy izay azonana ary
ifikirana mandrakariva amin'Andriamanitra fa izany no asan'ny fanahy izay rehetra feo milaza fa miala amin'Andriamanitra dia tsy avy amin'ny fanahy zany. Ny fanahin'Andriamanitra dia miteny amintsika hoe matokian'Andriamanitra ary matahoran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika manontolo na mora na misarika. Zavatra faharoa ampianaran'ny soratra masina antsika eto, ny olona mananatra ny namany dia manana fanetrentena. Manana fanetrentena. Hitantsika zany ao amin'ny Joba 7:30. Joba 7:30, ny andininy faha-efatra. Ny andininy faha-efatra iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ny fanahin'Andriamanitra no efa nanao ahy. Elio eto dia miteny hoe fanahin'Andriamanitra no nahariana azy ary ny fofinain'Andriamanitra no ao anatiny, ary zany mahatonga azy olombelona tahaka ny Joba. Eo amin'ny andininy faha-enina moa dia ambarany hoe indro izaho koa mba an'Andriamanitra tahaka anao ihany, iny izaho koa mba nosombinana avy tamin'ny tanimanga. Tehiteny zany Elio amin'ny Joba hoe ianao olon'Andriamanitra, izaho olon'Andriamanitra. Dia heno ny teniko, Andriamanitra nahary anao, izaho koa no harian'Andriamanitra. Izaho manana an'Andriamanitra, ianao manana an'Andriamanitra. Noho izany zay teneniko dia henoy. Zay zany fomba nentin'ny Elio nandresy lahatra any Joba. Araka ny nambarantsika teo anefa ny olana kely tamin'ny Elio ankatezerana no nananarany any Joba. Fa ny faharoa, izao fomba sistemy ataon'ny Elio zao dia mba hahatonga ny Joba hanaiky ny teniny fotsiny ihany, mba hahafahana miazona ilay fomba fisainana mahazatra. Elio zany tsy te hiala amin'ilay fomba fisainana mahazatra hoe rehefa izao no mitranga dia izao midikany. Adininy Elio fa tsy voatery famaizan'Andriamanitra no antony mahatonga ny fahoriana, fa pirofony ny fahatokin'Andriamanitra ny olona. Andriamanitra zany rehefa matoky ny olona, efa fantatr'Andriamanitra fa io olona io olona tena mino azy. Dia Andriamanitra sa manao fanahy ka miteny hoe na inona loza na inona fahasahiranana io olona io tsy miala amin'ny fahasahiranana. Ary zany no toetra tokony tao anatin'ny Elio. Joba dia tamin'ny fanetentena lehibe no nanekeny an'Andriamanitra raha nanaiky ny aritra n'ilay fahoriana. Fa Elio tsy nanana an'izay, fa nanahirana tamin'ny Elio dia zao ilay izy samy natoky an'Andriamanitra, samy mivavaka amin'ilay Andriamanitra no nasongadina. Tsika samy olon'Andriamanitra mba heroy ihany. Ihany zany amin'ny fotoana sasany, fa amin'ny fotoana sasany indrindra fa amin'ny raha miaraka amin'Andriamanitra izay miafina amintsika, tsy takatry ny saitsika, tsy voatery ho marina. Tamin'ny fiheverantena ho zavatra no nitenenany Elio teto. Ary zany riavana ampahatsivan'ny soratra masina antsika, mila miverina indraitsika amin'ny fanetentena. Inona marina ny zavatra mitranga, mamantatra ny zavatra mitranga isika ary mieritreritra mandrakariva hoe ahoana ny tokony ho atao, inona ny hevitr'Andriamanitra. Fa raha tsy zany dia ho diso amin'ny fiazonana ny fomba sy ny fanao mahazatra. Mampahery antsika ny tenin'Andriamanitra fa ny fitondran'Andriamanitra dia mitarika antsika amin'ny fanetentena
mitarika atsika amin'ny finoana, mitarika atsika amin'ny faherezana sy ny fampahirana. Rehefa mijery miteny Elia etsika dia mahita fa ny fahoriana izay nanjoany Joba, zakany sady zakany, fa izany tsy nahazaka azy. Joba dia nahazaka. Rehefa tanisaina avokoa hoe ity nanjoany Joba, ity nanjoany Joba, ity nanjoany Joba, dia hoy Joba hoe zakako zany. Fa ireto olona nanodidina azy reto no sahiran-tsaina hoe ino ty manjoany lahy, ino ty nanjoanao, fa nataonao inona nataonao tamin'Andriamanitra. Zany rehetra zany no ampatsifa ny soratra masina hoe misy fotoana ay Andriamanitra mampihetry ny olona mihitsy, ahetrin'Andriamanitra mihitsy ny olona mba hahafahan'ny olona mahatsiaro fa amin'ny zavatra rehetra dia mila matoky an'Andriamanitra. Dia tahaka izany koa isika, misy olona tokony ahitsy, misy olona tokony anarina, tsarovy mandrakariva, fa manana ny fanahin'Andriamanitra isika, maneke ny fitondran'Andriamanitra ny fiainan'ny mpanohy. Mahaiza manaiky an'izany. Indray tokoa manko tsika, indrindra amin'izao andro vanim-potoana iainantsika izao, mieritreritra isika fa rehefa mivavaka isika, rehefa manompo an'Andriamanitra isika, tsy misy fahasahiranana sy olana zavatsarotra atrehana eo amin'ny fiainana. Eny, tsy tokony hisy loza manjoatsika. Tsy zany ny fomba fisainan'ny soratra masina. Eto tsika dia mahita fa tena nihetry amin'izay ambany indrindra izao noho ny amin'ny fanekeny ny fitondran'Andriamanitra. Zakany Joba no manjo azy, fa ny olona ny tsy mahazaka. Ary zany manahirana indraindray amin'ny fiainany. Rehefa hiara-ny olana maro samihafa eo amin'ny fiainana isika mety mahazaka ihany, fa ahoana moa ny filazantsika azy? Manjoantsika ane zakatsika ihany efa ny mpamendrofendro. Mpamendrofendro no manahirana. Ary zany mampahatsifana antsika hoe mila miverina manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra isika ka manaiky fa ny fitondran'Andriamanitra tsy voatery ho takatry ny saitsika, ary tsy ho takatry ny saitsika na oviana na oviana, fa ny ambika no ahatakaratsika azy hoe manana ny hevitra hitondranany fiainantsika Andriamanitra. Ka mila mahery amin'izany isika. Mampieritreritra rehefa mananatra sy manitsy ny namantsika isika, misy fomba fisaina izay ampianariny filazantsara araka ny jauna atsika. Tao moa mijerentsika ny filazantsara araka ny jauna teo. Filazantsara araka ny jauna toko voalohany. Ny andininy faharoa amby telopolo. Ny andininy faharoa amby telopolo, iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anarany. Nilazany amin'ny Jesosy Kristy Jaona eto. Hitako fa nisy fanahin'Andriamanitra nilatsaka tamin'i Jesosy. Ahoana hoy ny andininy fahatelo amby telopolo, iarahantsika rehetra mamaky. Ambaran'i Jaona eto fa izy dia nahita ny fanahin'Andriamanitra midina tao amin'ny Jesosy Kristy. Zava-dehibe zany eto dia zao hoe ilay nahita. Rehefa mijery zany sika ny amin'ny tantaran'i Joba sy ny resaka izay nifanaovany tamin'ny Elio dia zao, Elio tsy nahita koa inona moa dia zava-dehibe. Ary zany koa zavatra mety miatra ny fiainantsika. Ilay olona izay tsy mahafantatra ny zavatra tena miainana ao miaraka amin'Andriamanitra, izy no milaza manana vahaolana an'Andriamanitra. Tsy maintsy mieritreritra amin'izany koa tsika.
tandremo sao ny olona tsy mahafantatra na inona na ina ny amin'ny fiainanao ny amin'ny fifandraisanao sy Andriamanitra no milaza ho manana vahaolana tsara amin'ny olana mahazo anao. Mila mitandrina fa raha tsy mitandrina tsy mijoro sy mihazona tsara ny finoanan'Andriamanitra sy ny fahatahorana an'Andriamanitra dia ho lava satria voavitaka ka niala tamin'ny fahamarinana ka nandeha nanaraka ny fomba sy ny fanao izay tiaraka any Kristy. Mampahery antsika ny tenin'Andriamanitra azony mandrakariva ny finoanan'Andriamanitra ary ekeo ny asan'ny fanahy masina izay ao anatinao efa nomena ny fanahy masina avokoa isika rehetra. No manahirana indray tenenan'ny olona hoe raha nytaninany kristiana efa nandray fanahy masina ve ianao sa tsy amboly? Efa nandray tokoa ve ianao sa tsy amboly? Efa nandray sa tsy amboly? Efa nandray ny fanahy masina sika satria nomena tamin'ny alalan'ny sakramenta ny baptisma. Noho izany efa nomena antsika ny fanahy masina satria ao anatintsika ny fanahy masina dia anjarantsika miazona mandrakariva izany fanahy izany ho ao anatintsika ary mihaino ny feoantsika mba handehanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Eto ampamarana anazy ampahatsiahivina antsika izay nambara teo. Ny olona mananatra ny namany voalohany dia miteny amin'ny fahitsiana, mitenena amin'ny fahitsiana. Misy namanao azy paorina, misy namanao ao anatin'ny atsarotra sy manahirana, mitenena amin'ny fahitsiana. Ny fahitsiana izay ambara eto tsy ny fahitsiana araka ny fisainanao akory fa fahitsiana araka ny fisainan'Andriamanitra, araka ny Kristy. Tsy fahitsiana araka izay fieverantsika azy sy araka izay nahazatra antsika akory fa araka ny Kristy. Izay no antsoina hoe fahitsiana ambaran'ny soratra masina. Ny zavatra faharoa ampianarin'ny soratra masina antsika dia izao: ny olona mananatra ny namany dia manana fanetrentrena. Manana fanetrentrena rehefa mba tsy mety zany le sosikevitra ao, rehefa mba tsy mety ny sosikevitra ao dia mba ekeo hoe tsy mety aloha. Tsy mety satria tsy mbola fotoana na tsy araka ny Kristy. Ary zany no ampaherezana antsika miteny, mananatra, manitsy, manoro hevitra tsara zany, ilain'izany. Fa izao kosa tsy maintsy mieritreritsika hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra, izay sitrapon'Andriamanitra izay araka ny feon'ny asan'ny fanahy masina ao anatintsika. Izy no enontsika, izy no ankatoavintsika amin'izay rehetra ataontsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Zany afatra izay napitran'Andriamanitra ny mpanompony teo dia letsika rehetra anondrika lohantsika mivavaka. Dia Andriamanitra tomponay misaotranao hatrany izahay ny amin'ny teny izay omenao anay, izay teny mananatra anay ary mitondra anay amin'ny lala tsara tokony andehananay sy hijorana. Ny olona mananatra ny namany dia miteny amin'ny fahitsiana.
ary ny fahitsiana izay ataonay dia fahitsiana araka anao Kristy. Koa ampio izahay mba atanteraka an'izany miaraka amin'ny fahavononanay tsirairay, mba tena ahay ampiatra ny teninao Andriamanitra iainanay ny fiainanay. Ary tsy vitan'izany ihany fa hainao Andriamanitra dia naniraka ny olona mananatra ny namany dia manana fanetreniteny. Mila mitandrina izahay ny amin'ny finoana sy ny fahatahorana anao Andriamanitra, ary tokony handeha araka ny sitraponao Andriamanitra no henonay sy aranay. Koa ankehitriny izahay dia mangataka aminao mba hanana fahavononana trano ny amin'ny fitondrana ny fiainanay, andeha araka ny sitraponao, hanana fanetretena, hanana finoana sy fahatahorananao Andriamanitra, ary indrindrandrindra andeha araka ny sitraponao, ary andeha amin'ny fahitsiana amin'ny fananana. Mivavaka izay ankehitriny ny amin'ny namanay izay tsy salama, zanaky ny fiangonana, ny voan'ny aretina, hepatity. Ianao Andriamanitra no angatanay anafaka, anasitrana ho azy ao anatin'izany aretina izany, satria ianao dokotera ambony dokotera rehetra. Eo koa ireo namanay izay manao rakim-pisaora noho ny famonjenao Andriamanitra, dia mangatabavaka ho an'ny ankizy sy ny tanora ho eo ambany fahasoavanao Andriamanitra. Misy ireo namanay izay tsy salama, tsy tonga miara-miangona eto aminay eto any an-trano. Ianao Andriamanitra no anome hery tanjaka ahafahany miara-miangona aminay indray. Ireo olona maro manaraka ny fanompoam-pivavahana na eto Madagasikara na any ivelany amin'ny tambajotra serasera. Ianao Andriamanitra ampitombo finoana trano ny amin'izy ireny tsirairay na dia lavitra, kanefa ianao Andriamanitra dia manera ny tany misy ianao. Vavaka trano izay ny amin'ity fiangonana ity. Ianao Andriamanitra no nanendry ny mpitandrina eny amin'ity fiangonana ity izay mianatra ny vela. Ianao no angatanay homba azy, tantana azy sy ny ankohonany rehetra eo ny mpitandrina mpisolo-toera. Ianao no anome tolotsaina amin'ny lalan'ny fananao masina trano, hiaraka anome zavatra mahasoa avy aminao Andriamanitra, andeha araka ny sitraponao amin'ny zavatra rehetra, ho toriana, ambara sy ny fanatsarana rehetra amin'ity fiangonana misy anay ity. Eo ny mpizadrara tsirairay avy, eo koa ireo dekona mpiara-miasa, mba hafenonao ny fahalalanao sy ny fananao masina trano ny amin'ny fampandrosoana miaraka amin'ny braon'ny fiangonana amin'ity fiangonana ity. Izany dia petraka amin'ny arinao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Manambara ny finoantsika isika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana laharana fahatelo izay manao hoe: mino an'Andriamanitra iray tsy toa izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra mitalondrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho fitiavana isika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, tonga izy tady tsy hamonjy ny very, izy ny lalana sy fahamarinana ny fiainana, izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina, izy no manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no navabatisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ento mandresy izao tontolo izao
dia ny finoantsika tompo ampitomboy ny finoanay amen. Mipetraka ny fiangonana. Hira fahatelo ambin'ny folo sy valonjato ny andin'ny voalohany sy ny andin'ny faharoa no ataontsika hialoso ety anoloana ireo ray aman-dreny hanolotra ny zaza. Fifaliana ho antsika riavana mandray ity zaza voateraka ity eto hatramin'Andriamanitra dia ny zaza randria miarotsoa fanomezantsoa ny rato an-jaza. Zany dia no fandrindray aman-dreny te hisaona an'Andriamanitra tompony fahavelomana sy te handray ny fampaherezana eto anatrehantsika fiangonana mba ahatombana ny fitaizana atao amin'ny zaza. Ia miaraba nareo ray aman-dreny ny fiangonana, araba nomen'Andriamanitra ny farana. Fa hoy soratra masina fa ianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo, nankinina taminao hatrany am-boka hatrany an-kibon-dreniko dia Andriamanitro ianao. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalan'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba atolotra koa atolotro ho an'i Jehovah izy, eny amin'ny andro rehetra iaina dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Vavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotranao zahay noho ny fanoloran'ny ray aman-dreny ity zaza ity eto anatrehanao, ary mankasitraka indrindranao noho ny famindraponao tsy miova amin'ny taranaka ny fandimby araka ny fanekenao. Fa volombelony zany ity fianakaviana ity ka miara-miompifaliana eto anatrehan'ny fiangonana manontolo amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ray mpamorona anay tokoa ianao izay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no nampiditra ity zaza ity hanampiisa ny fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena. Koa meteza raha io hitahany ray aman-dreny sy mitsikarakary ianao azahoany hery ahatotosany ny asa fikolokoloana sy fanabeazana ity zaza ity. Ampanjakao an-tokantrano dia ny tokantranon'ity fianakaviana ity miteny sy ny fihetsika mba mpitiavana mba hatsapan'ny zaza ny fitiavanao Andriamanitra miseho amin'ny fiainany andavanandro. Toany fanahy mazoto ny ray aman-dreny mba azahoany manolotra ity zaza ity ho amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana mamety zaza. Ity zaza ity tompo tsy ndroso na mitoetra na mandeha na miditra na mivoaka ary ankininy ao am-pelatananao ny androny manontolo mba hizorany amin'ny fahatahorana. Dia vozy isan'andro koa ny herin'ny fiangonana mba azahoany mampita amin'ny zanaka sy ny taranaka mifandimby ny fitiavana anao amin'ny fo rehetra
sy ny saina rehetra ary ny fanahary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no entinay mangataka izany. Amen. Ento ity zaza ity katario mba hitongo tombosaina tombokena androso fitia eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona ary eoka hiomana amin'ny fanolorana azy andray ny sakramentany batisa ianareo ray aman-dreny. Amen. Verina amin'ny toerany ianareo isika fiangonana kosa anao ny andininy fahenina amin'ny hira fiazana. Hira fahavalo-ambefapolo sy roanjato ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa no ataontsika iandroso ety anoloana ireo ray aman-dreny anolotra ny zanany andray ny sakramentany batisa. Iava malala rehetra ao amin'ny tompo ampifaliana no andraisantsika ireto namantsika ireto izay manavoa ny fanoloran-tenany sy manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao ny sakramentany batisa izao. Ino ihary ny teny soratra masina anorena ny fiangonana ny fanatanterahana ity sakramenta ity. Hoy Jesosy Kristy tompoko, efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Koa mandehana ianareo dia atao mpianatro ny firenena rehetra, manao batisa azy io amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ny fanahy masina, sady ampianatra azy hitandrina izay rehetra nandikiko anareo, ary io izaho omba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranakao mandimby anao. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany ary ray aman-dreny, misy fanekena ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ka mangataka anareo hamaly ny fanontaniana araka izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra ity zaza ity ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo. Eny tompoko. Ikenareo va nijorona amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anareo fianarany ho an'ny zaza amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ikenareo va ny anatanterahany fiangonana amin'ity zaza ity ny fitezana araka ny filazantsara tokony atao aminy
mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy anekeny any Jesosy tompo mba azaho ny hery handavany asan'ny Satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ka ampiditra azy ho mpianatra sekoly alahy-divay ianareo. Ikenareo va ny ampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao ary anao izay ahatonga azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Mangataka anareo ary zahay hanamafy ny fanekenareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ka hitodika any amin'ny fiangonana ny zanak'Andriamanitra raha itsika izahay ekenay ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa nompon'Andriamanitra atoky fianarany zanakay natanterahany fiangonana zanakay fitaizana rehetra araka ny fitafy tsara tokony atao aminy amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy anekeny any Jesosy tompo mba ahazoany hery handavany ny asan'ny Satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy sy ampianatra azy vavaka ka ampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny ampianatra azy ny anton'izao fanaovana batisa izao ary ezahanay ny taona azy fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra ny ankinanay anatanteranay izany. Amen. Efa ren'Andriamanitra ny fanekenareo matoky azy hanampy anareo amin'izao andraikitra masina nekenareo izao izy fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahaly. Sika fiangonana Koriavaka dia tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra efa niraisitsika aokary sika hiara hitsangana hivavaka. Vavaka isika Andriamanitra raitsy toa ty dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay zao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenany no mety amina norenina zao sakramenta batisa izao. Koa mitalao aminao zay ray eo manatrehanay aoka ny fananao masina ny mehery ny asa tanterahanay eto mpanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'olo mba ho famantarana ny fanadiovananay amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristiany. Ity izaza tao batisa ity ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao ampitafio ny zanakao izy ary ampiray selika aminy no ny asa ny sanandro masina izay mitarika azy sanandro voninahitra mandrakizay. Faly misaotranao zay tompo fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto miombonay ao amin'ny Jesosy Kristy zany ka isany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatahana fiangonana dia nitehirizanao ity zaza ity eo ambany ny fahasoavanao ka mba mpaharitra azy hatramin'ny farany ny amin'ny fivavahana aminao. Ampio indray aman-dreny sy ny mpiandro mba azahoany manatanteraka ny fanekeny natao teo anatrehanao.
mba ny pahasoavanao anie ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana iny amin'ny fitesana ity zaza izy atany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Andriniaina Manosoa Itiel Aser. Izaho manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ho aminao anie ny tompontsika. Amen. Hoy ny tompo: anaka, aza matahotra, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ahy ianao. Koa mandehana fifalian'ny tompontsika ary tezao ity zaza ity ho an'Andriamanitra raitsika. Ataontsika ny hira voalahatra dia natanteraka ny rakom-pahasoavana amin'ny zaza ity. Ny andininy fahatelo no ataontsika i andro soety alona ny namantsika izay atokana ho mpandray ny fanasana. Tikan'io ny andray ity olombonjena nampiny tompo isan'andro ho isan'ny fiangonana ity. Vavolombelony fanekena ataony ity namantsika ity isika ary vavolombelony ny antso sy ny fitiavan'ny tompo azy ihany koa ary niombona amin'ny fahatserovana hanavao ny raikoa ny efa niantsona sy nandraisana antsika tsirairay ka nanaovantsika ny fanekena tsara teo mason'ny fiangonana. Aokarisika ampiray ny fotsika sy ny fivavahantsika amin'ny fandraisana ity avantsika ity mba ho isan'ny tenan'i Kristy ka iombona amin'ny fanasana masina. Efa nampianarina ny fotomponoana kristiana araka ny soratra masina izy ary nahatanteraka ny fanekena teo amin'ny batisa. Aokarisika hitsangana hivavaka. Hivavaka isika. Iray mandrakizay eo.
misaotra anao ny amin'ny fonay manontolo izahay sitraka mantsy ny manome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjeny dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza ny soso-tiavana anatinanao Andriamanitra tsara sy mahatoko neny ny fanambarana ao izahay dia eo amin'ny batisa dia nanoka ny zanakay ho anao izahay ka mangataka ny rotsahan'ny fahasoavana nampianarinay ny filazantsaranao izy ary niezaka izay na dia malemy azy mba hitarika azy amin'ny fiainana manakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady maro sy Jesosy Kristy izay fanarahana ary ankehitriny rehefa nandre ny antsonao izy ka afaka hifidy akalalana ny lalana izy dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ry tompo mba ianory ny vavakay efa miakatra eo aminao azy raisiko azy izay rehetra anio amin'ny firaisana masina aminao inaran'i Jesosy Kristy zanakam-pamonjy anay no angatahanay izany ho azy ny ary ho an'ny ray any an-danitra sy ho an'ny fanahy masina midera sy ny Lazara voninahitra mandrakizay petraka ny fivo hoy Jesosy Kristy tompo izaho ny mpiandry tsara ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjin'io raha misy ta hanaraka ahy aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka ahy fa na iza ny ta hamonjy ny ainy dia havery azy ary na iza no ta havery ny ainy noho ny amiko dia azo zany fa inona mono soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy ary inona no omen'ny olona ho takalo ny ainy fa na iza no hanao ny sitrapony ndraiky izay any an-danitra dia izy no raha lafo sy anabaviko ary reniko ary amin'izany nazovy anaky ahy eo anatrehan'ny olona dia eke kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra ary nazovy handahy eo anatrehan'ny olona dia ho lafo kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra mangataka anao ary zahay ry ava-malala mba hamaly ny fanekena ilain'ny fiangonana amin'izay teo isany ianaova mino an'Andriamanitra pahary atsika sady raitsika any an-danitra izay tia atsika ka nanome an Jesosy Kristy zanany lahatokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena atsika mino an Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azy ho tompo sy mpamonjy vaiana mino sy manaiky eo moa ianaova manaiky ho an'ny tenanao ny fanekeny batisa izay nandraisanao ny fanomezan'ny fanahy masina mba hizoranao amin'ny lalan'ny fiainana kristiana ka ho tia an'Andriamanitra sy ankatony sitrapo ary ahatsiaro fa nivavaka sy ny famakiana baiboly ary ny famonjena fa ny fompivavahana sy ny fanasana masina no adidy sady tombotsoan'ny tio manaiky no disy ankatoa mangataka anao ary zahay hanamafy ny fanekenao eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izaho rakoto mampianana tiavana saina dia manaiky fa Jesosy ny tomboko sy mpamonjy ahy voavelany ny eloko ary azoko ny mpamonjena ka ekeko ny hotisy hanompo azy amin'ny foko rehetra nanapa-kevitra aho ny handray ny fanasan'ny tompo izay anehoan'ny mino ny faneken'ny famonjena sy fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy ekeko fa ny soratra masina nanambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay ny sitrapony ho aezaka aho eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina hiandinika azy sy azoto amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa fiaraha mivavaka toroteny fiaraha madinika soratra masina sy ny sisa amin'ny maha-isan'ny mino aho dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitandronan'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fitondran-tenako ary ezaka aho ny hampiasa ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba nipoko azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra liako herin'Andriamanitra no iankinako ahatanterahako izany.
raha koto mampianina tiavina hajaina noho izany fanekena nataonao teo zany dia amin'ny anarany raisy ny zanakary fanahy masina no itsofanay rano sy andraisanay anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka anasanay anao handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo ary Andriamanitra retso zay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mahereza sy mahatanjaha ny tompo mombana. Hitsangana isika fiangonana hivavaka. Vavaka isika. Tompo Andriamanitra io, misaotranao izahay no ity ora omenao iainanay eto anatrehanao ity. Apetrakay eo an-tananao raha io ity mpanomponao ity zay vao avy nanamafy ampahibe maso ny fanekena taminao. Ianao ry Andriamanitra raha io no niantso azy koa namaly izany antsonao izany izy. Ta io ny fanapahan-keviny hitoetra amin'ny fatokinanao ka mba homeo azy ny hery aretany amin'izany noho ny fananao masina. Ianao ihany no aoka anomana azy anatona ny latabatra masina sy ampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahana, matanjaka ny finoana, tsy azo zogozonina ny fanantenana ary mahery ny fitiavana. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina zay mahavonjy izy ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany ary sehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao vavolombelona amin'ny teny sy ny asa. Bavaka aminao izahay Tompo mba homeo anay rehetra koa ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina. Banjina ny fanjakana mandrakizay efa nampanantenanao ho an'ny zanakao. Enoy izahay iray ny famindrampo fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mahalalana mamonjy anay no entinay mivavaka aminao. Amen. Petraka ry mpandray fanasan'ny tompo vaovao tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny satrovoninahitra ao dia mitomboa amin'ny fahatsarana rehetra ho voninahitra Andriamanitra mandehana amin'ny fifalian'ny tompontsika. Anao hira ny korala dia manatanteraka ny rakakasoafana.
Izao dia tonga amin'ny fotoana izay ilazana ny vaovao-piangonana isika. Dia mbola ho ampitombony aminareo rehetra ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy indray ny vaovao iray izao marain'izao. Vaovao avy any ivelany, avy amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ambatonakanga, ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana ary ny sampana Dorcas ao amin'ny chapelle militaire à Pahibe. Miorena tsara aza miova. Korintianina voalohany toko 5:20 ny andininy 7:50. Ry havana, ho aminareo anie fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Toy ny fanao isan-taona dia mandray anjara amin'ny fankalazana ny fetin'ireny ireo vadina mpiomanao mpitandrina eto amin'ny toeram-panomanana eto Ambatonakanga. Koa fifaliana ao anay ny manasanareo isam-pitandremana mba ho tonga hanatrika izany fotoana izany. Ny fotoana dia ho tanterahana amin'ny zoma 4 Mey tontolo andro manomboka amin'ny 7 ora maraina, izay atomboka amin'ny fanompom-pivavahana ary toy izany amin'ny fampirantiana asa tanana sy taozavatra maro isan-karazany, voninkazo, haingon-trano sy ny sisa. Isy ihany koa ny tsakitsaky izay amidy amin'ny vidy mirary ho fanohanana ireo vadina mpiomanao mpitandrina ireo amin'ny fiofanana izay ataony. Mametraka amin'ny veloma finaritra ho anareo amin'ny anaran'i Jesoa. Hoy ny mpiandraikitra Suzanne Rakotsafy ary ny taleny mpitandrina Rasendra Asina Lalahaja. Avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Ny fitsangatsangana fiangonana ny alatsinain'ny Pentekosta dia atao eny Carillon, toerana malalaky ny ministère jeunesse et sport. Ny fandraisana anjara dia 1000 ariary isan'olona. Ny fisoratana anarana dia atao any amin'ny sampana, fa ireo izay tsy ao anaty sampana na fikambanana kosa dia ao amin'ny secrétariat. Io fandraisana anjara mila 1000 ariary io dia atao eo am-pisoratana anarana. Misy ny kianja ahafahana manao fanatanjahantena maro isan-karazany dia entanina sady sika hiomana sy vonona ny amin'izany, ary indrindra mahakasika ny foot izay atao eo amin'ny terrain synthétique. Ny godasy anaovana amin'io zany dia ilay godasy tsy misy crampon, fa natokana kosa ilalaovana ao amin'izany terrain synthétique izany. Avy amin'ny fikambanana catéchomène, manadio fiangonana ny mpikambana ao amin'ny fikambanana catéchomène amin'ny alarobia ho avy izao manomboka amin'ny 5 ora sasany hariva. Ireo izay anatanteraka ny liturgie amin'ny Ascension kosa dia tsy maintsy manantona ny komitin'ny liturgie amin'ny alarobia izao manomboka amin'ny 3 ora sasany hatramin'ny 9 ora hariva. Avy amin'ny sampana tanora kristianina fiadanana, ho fanatanterahana ny tetikasa ao anatin'ny 3 teny sampana dia ho tanterahana ny sabotsy 12 Mey ho avy izao ny vavaka atendrombohitra sy fifadikanana izay atao eny Bevalala. Asaina amin'izany mpikambana rehetra andeha ary soratra anarana alohan'ny alarobia 9 Mey. Avy amin'ny komitin'ny liturgie finaritra miantsoantsika rehetra ao amin'ny komitin'ny liturgie ivory anio alahady 10 Mey ao aorian'ny fampom-pivavahana ao amin'ny akany ambany. Manantena ny fahatongavantsika maro fa be ireo asan'Andriamanitra hodiniana. Avy amin'ny sampana sekoly alahady, miverina ny rasana tany ketsa anio hariva amin'ny 3 ora tolakandro, entanina ireo tany ketsa mba hitondra ny tenue rehetra izay misy any aminy. Avy amin'ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara. Alahady ny sampanasa asa fitoriana filazantsara ny amin'ny heriny anio, koa iangaviana isika mpikambana rehetra ho tonga hanao famerenan-kira sy hanao ny fandaminana rehetra ny alarobia ho avy izao amin'ny 5 ora sasany hariva. Avy amin'ny sampana Dorcas, ho fanomanana ny herinandro fanay masina dia misy ny fianaran-kira ny alarobia manomboka amin'ny 2 ora sasany ary ny asabotsy amin'ny 7 ora sasany. Ho an'ireo zaza kosa izay hanao ny batisa fobe amin'ny alakamisy izao ka mbola tsy nanatitra ny sary tapaka dia angaviana hanatitra izany any amin'ny Taty Florina rehefa mirava ny fiangonana. Ao aorian'izao fanompom-pivavahana andro maraina izao dia anatanteraka famangina eny amin'ny hôpital Omia
ny fiangonana sy ny fikambanan'ny dekona sy ny loolona. Aorian'izao vaovao zao kosa dia handray amin'ny fitenenana ny avy ao amin'ny fankalazana ny 15 taona ny VFL sy ny avy ao amin'ny sampana sekolelady. Rakim-pisaorana fa isika tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Koritianina voalohany toko 2 andininy 12 rakim-pisaorana noho ny fanomezan'Andriamanitra atolotra ho an'ny fiangonana sy ny mpitandrina rehetra. Mangataka vavaka ho an'ireo ankizy tanora hialoka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Filazana manjo amin'ny finoana ny fitsanganan'ny vatana ho velona no ampandrenesana ianareo fa ny amboa irazafin-dramasy lala saondra herinirina rehefa nivahiny 75 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Rakoto Malala Luka, ny zanany ndray tapo aminy Ramanga Vololona Masiarsoa, Dr Ramamonsoa Aja Saoly mianaday avy. Ndray tapo amin'ny vadiny ny avany ny fianakaviana manontolo, ny mpitandrina sy ny fiangonana FJKM Ampomanandray fitiavana, ny mpitandrina sy ny fitezam-panahy ny folo alinday Ampaibe. Ny fandevenana dia efa vita omaly teny Ambatofotsy. Fa izao dia anao akaikin'Andriamanitra ny mahatsara. Ny fianakaviana dia maneho fisaorana ny fiangonana iray manontolo ary manolotra fararakitra ho fanohizana ny asan'ny fiangonana. Dia toy izay indray vaovao iray ravana voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana. Rehefa malala ao amin'ny tompo araky ny efa teny nomena dia ho tanterahantsika androany ny fampisehoina an'ireo fitaovana hoentina manatsara ny fitaizam-panahy ato amin'ny folo alin-dahy. Fantatsika tokoa fa fitaizana telo no tongotra lehibe nitaizan'ireo zanatsika rehetra ato amin'ny folo alin-dahy ho atsika rehetra ihany koa, dia ny fitaizana ara-tsaina, fitaizana ara-batana ary fitaizana ara-panahy. Mazava loatra fa izany fitaizana ara-panahy zany dia ao amin'ny baiboly no ahafahantsika manovo tanteraka an'izany fampianarana izany, manomboka any amin'ny mbola zaza ny ankizy, dia atao tokoa zany amin'ireo sekolelady. Ka rariny sitsiny loatra raha ny eritreritra reo ray aman-dreny izay ato anivon'ny VFL amin'izao 15 taonan'izao no hoe ndao ary mba ametraka zava-baovao. Lehibe tokoa zay zava-baovao zay satria maninona? Tsy ny taloha foana akory no atao fa nomen'Andriamanitra saina lehibe tsika, fanahy lehibe, dia mba anana an'izany oka ho fantatritsika. Meno tsara daholo tsika rakizy, meno tsara daholo tsika tanora, fa tamin'ity fiangonana chapelle militaire ity no nisy pastera faharoa mianatra ny Lausanne amin'izao fotoan'izao. Voalohany pasteur Andriamanjato Richard. Fiangonana lehibe zany a. Ay tena lehibe koa ty chapelle militaire ity. De pasteur Rakototsafy Mikael. Zay mba tiavintsika mafy kosa zany e. Manana ny saina zany tsika ary samy rehare fa mahay manao zavatra, misy taleta nomen'Andriamanitra ty fiangonana ty. Allo aseho angamba président satria ianao no anao azy. Ataovy tsara mihitsy. Ianao manazava mitondranao azy.
sotrabetsaka nanome fitenenana dia mbola mamerina ny fiarabanantsika aminaran'i Jesosy Kristy. Araky ny voalaza teo dia mbola mitoy hatrany ny fanohizana ny fankalazana ny 12 taonany VFL ka misy ity fitoerana baiboly ity izay vita amin'ny hoditra izy ity cuir véritable zany misy soratra hoe ny baiboliko ary afaka personnalisena araky ny olona zany misy ny anaran'ny ny tsirairay ato anatinato ihany koa dia misy afaka hitoerana rakitra ary efa tsy misaraka amintsika amin'izao fotoana izao moa ny finday dia misy ihany koa ato fitoerana finday. Ny vidiny dia natao mirary de mirary 10,000 sy 3,000 ariary na 35,000 ariary na 175,000 francs malagasy. Ny akoatra izy io dia misy karazany izay vita amin'ny velours na velours sy amin'ny matière matelassé zany izay amidy indray amin'ny vidiny 10,000 sy 4,000 ariary na 25,000 ariary na 125,000 francs. Izy ireo dia antonona ny baibolitsika ary mitovy amin'ilay voalaza teo aloha ihany akoatra ny izay anaovana azy zany. Manarakarak'izay dia misy ihany koa ny polo misy ny sary famantaran'ny fankalazana ny 15 taonany vondrona fototra laika eto amin'ny fiangonantsika. Misy ny be rehetra sahaza hatramin'ny zaza ka hatramin'ny olon-dehibe araky ny abentsika tsirairay avy, ary ny tena mampiavaka azy ity dia ny akora nanaovana azy dia ilay vovo na coton farany mafy sy mateza indrindra satria mihoatra ny 200 grama izy ity. Miaraka aminy dia misy t-shirt. Ilay polo moa dia midy 10,000 sy 3,000 ariary na 35,000 ariary na 175,000 francs malagasy. Ny polo indray dia sotra tompoko, ny t-shirt indray dia 10,000 sy 4,000 ariary na 25,000 ariary na 125,000 francs. Ny akora nanaovana azy ihany koa dia ny coton ary mahery ny 90 grama ny lanjany. Izy ity dia misy ilay teny izay notsoatsika atao amin'ny salamo 112 faharoa ny izay teny famantarana ny teny fankalazana ny fotoam-pankalazana zany mivaky hoe lehibe ny asan'i Jehovah ka adininy izay rehetra mankasitraka azy. Izy ireo dia vita amin'ny petakofehy avokoa ny soratra eo aminy ary ny vidiny dia averina amintsika ihany hoe izay 10,000 sy 4,000 ariary na 25,000 ariary na 125,000 francs malagasy izay. Mbola zanaky ny fiangonana ato ihany nahita n'izao hevitra zao niaraka tamin'ireo tanora ny VFL. Reny fitaovany reny dia alefany ray orinasa misy ny zanakitsika makany ivelany, makany Europe, makany États-Unis sy ny sisa. Tsy le apetaka amin'ny lakôly akory reny fa petako fe ray manontolo zao ny soratra, petako fe ray manontolo fitiavana amin'ny fiangonana zany. Ary eto dia manararoatra ihany koa sao dia verinareo hoe tanora kely fotsiny io rangahy mijoro eto
tsy fantatrareo ararotina androany fa samy rehare koa tsika anisan'ny professeur de médecine tanorandrindreto Madagasikara izao olona izao tiafo mafy mbola zanaky ny fiangonana ihany koa manana taleta manana ny olona ny biazina ara-tsaina ara-batana ara-panany fiangonantsika noho ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra izany ka tsika rehetra zay manana taleta oka tsy homenatra aleo ny ato am-piangonana aloha ny zanakitsika no anontaniana iza mahay an'izao ary misy fitaovana entina ihany koa mideran'Andriamanitra ho aseho tsy ho ela aminareo satria ilaitsika rehetra amin'ny fotoana anompontsika an'Andriamanitra mbola tsy ho teneninay akory izy androany zay fa reo zay rehetra maniry ny azo an'izany fitaovana zany dia misoratra anarana ao fetiny reny ngamba ny ray rehetra zao dia matsiaro hoe tokony mba hanao fetiny reny tokoa dia le mba fitaovana mitondra baiboly no atao sa tsy mety zany tena mety zany ho amin'ny fetiny reny dia samy matsiaro tsika manoratra anarana dia inona no anaovany azy le cuir ve sa lay any Matthieu Lassé ve sa inona no ataotsika dia amin'izay fotoan'izay raha be ny anaovana azy ho mora dia satria ny kendrena mihitsy ho kely ny tombarotra ho azo dia afaka mivarotra betsaka isika azo varotana ny velany ihany koa le izy fa le azo adino manisy ny anarana zay soratana eo dia ho an'Andriamanitra irerena ny eny voninahitra misaotra tompoko miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny sampana sekoly alahady zay joroko tena eto manoloana anareo manomboka amin'ny herin'ny androany folakandro ny herinandro masina ka izay indrindra no anetana ny sampana sekoly alahady antsika tsirairay avy mba ho avy hiara iombom-bavaka amin'ny sampana sekoly alahady isika rehetra manomboka amin'ny 3 ora tolakandro izany fotoana izany zafady manomboka amin'ny 4 ora tolakandro ny fotoana fotoam-bavaka izy io ary isy ihany koa ny concert ho ataon'ny sampana taniketsa iarahana amin'ny sekoly alahady ny hira iombonantsika sampana sekoly alahady amin'io dia ilay hira any groupe ba mitondra ny lohateny hoe fanay eo mijina dia mba samy efa mianatra n'izay any an-tokantrano isika tsirairay avy ahafahantsika hiara idera anandra-peo ideran'Andriamanitra amin'io fotoana io ny tenue anaovantsika sampana sekoly alahady dia toy izao ambony fotsy dia ambany mainty ho an'ny mpianatra sekoly alahady ho an'ny mpampianatra kosa dia robe roy sy cravatte roy ho an'ny ratsana tankesa dia ilay akanjo jaune poussin manentana sy manantena ny fahatongavantsika mpiara-miombom-bavaka eto amin'ny chapelle militaire ifanotrona amin'io fotoana io ary ny fahatongavana ho an'ny mpampianatra sy ny mpianatra sekoly alahady ary ny tanketsa dia amin'ny 3 ora tolakandro ahafahantsika manomana tsara izany fotoana izany ankoatra izay dia manentana antsika mpiara-mivavaka eto amin'ny chapelle militaire ihany koa izahay ao amin'ny sampana sekoly alahady fa efa manomboka ny SAM izay fotoana sy fotoana iofanan'ny mpampianatra zany izay vonona amin'ny mpianatra sekoly alahady mila miofana isika mandritra ny 2 taona SAM no anaran'io fotoana fianarana io izay tanterahana eny amin'ny FJKM ila fahazavana isaky ny asabotsy maraina manomboka amin'ny 9 ora izay vonona amin'izany dia afaka tonga
eny amin'ny ila fahazavana rehefa sabotsy maraina amin'ny 7 ora. Dia manantena izahay ao amin'ny sampana sekoly alahady fa maro isika no anatevin-daharana ireo mpanabe sy mpampianatra ao amin'izany sampana izany. Dia manantena ihany koa izahay fa hanotrona anay anareo amin'ny fideranan'Andriamanitra amin'ny fanombohana ny herinandro masina amin'ny heriny anio amin'ny 4 ora tolakandro. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana. Amin'ny alakamisy ho avy izao dia andro ny akarana misy fanompom-pivavahana eto amin'ny fiangonana izay anasanantsika rehetra hiatrika izany amin'ny ora izay mahazatra antsika ihany. Amin'ny alakamisy ho avy izao amin'ny fanompom-pivavahana izay ahatsiarovana ny andro ny akarana dia misy 20 ireo andray ny sakramentan'ny batisa. Tsy ho vakiana tsirairay izy ireo fa mangataka anareo hitsangana ny ray aman-dreny sy ny olon-dehibe izay andray ny sakramentan'ny batisa amin'ny alakamisy ho avy izao milay batisa faobe. Mitsangana ianareo tompoko. Asa fao kely tsisy to. Eny ary misaotra tompoko. Manentana antsika hiomana sady amin'ny herinandro ny fanahy masina arak'izay nanentana ny sampana sekoly alahady antsika teo isy ny fanompom-pivavahana ho tanterahana eto amin'ny fiangonana manomboka amin'ny alahady hariva ho avy izao. Izao dia tonga amin'ny rojom-bavaka isika. Mangataka isika izay manana tsingerin-taona nandray fahasoavana ary marary na manana havana marary midona-pahoriana hitsangana. Ivavaka isika. Andriamanitra tomponay io, mideranao zay mankalazanao misaotra anao satria afaka nahatratra ity volana vaovao ity. Misaotra anao zahay satria tsaronay tokoa ny tananao mitsotra, mitantana ny fiainanay, manome tombonandro ho anay tsirairay. Petraka eo am-pelantananao ny fiainan'ny mpanomponao izay mahatsiaro ny fitsingerena ny androny sy ny taona nahaterahany. Fahasoavanao omenao ny mpanomponao izany. Ianao no angatahanay hitahiry azy mandrakariva amin'ny fahatahorana anao, andehanany amin'ny fanomponanao. Ka na inona taony dia ny fananao masina hatrany no hitarika azy eo amin'ny fiainany manontolo ary angatahanay aminao ny hanomananao azy ho amin'ny fifaliana sy ny fahasoavana ahatsiarovany ny fanatrehanao. Mivavaka izahay ho an'ireo namanay izay nahatsiaro nandray fahasoavana manokana, fanomezana avy aminao izany, tsy noho ny amin'ny ezaka nataony tsirairay, tsy noho ny amin'ny fahaizana, fa fanomezana maimaim-pona noho ny amin'ny rano Kristy izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra anao zahay Tompo noho ny fitiavanao ny mpanomponao, ny angatahanay aminao. Tsy ho izy ireo ihany no isitraka izany fahasoavana izany, fa izahay tsirairay koa, ny fiangonana manontolo samy ahatsiaro fa efa nandray izany fahasoavanao zany, ary hitombo eo amin'ny fiainanay ny fahasoavanao ka ho fiainana fahasoavana nampifahasoavana ny fiainanay. Mivavaka izahay ho an'ireo namanay tsy salama na manana fianakaviana tsy salama. Tompo, mamangy azy reny, mamindrafo mamela heloka raha misy tsy mety nataony. Mino kosa nefa izahay amin'ireo zay miatrika fitsapana hanehoana ny herinao no antony aretina fa tsy sanatry fahafatesana akory. Ampaherezo mandrakariva ireo mpanomponao izay ao anatin'ny aretina,
omeo finoana mafiorina ary aoka ho fantany fa ianao Jesosy Kristy irery ihany ilay efa maty teo amin'ny azo fijaliana ary nidiakapoka taminao no nanasitrananao anay. Mivavaka izahay